amonita nateraka ilay vavy faharoa dia tsy iza farota izay rainy no tafiditra tao anatin'izany fahaterahana izany. Ary io taranaka io tena nampalahelo an'Andriamanitra fa hatramin'ny farany niady tamin'ny zanak'Israely foana zany Moabita zany. Mbola ho Palestina zany any akaikin'iny Jordana iny misy azy. Mbola miady foana hatramin'izao. Zany ny tanàna niavian'izy roa reto. Fa ny zavatra tiako hiaviana dia tsotra ihany. Moabita niona tamin'Andriamanitra. Moabita manana ny Andriamaniny izay heveriny fa Andriamanitra mamonjy azy. Fa rehefa nanambady ny taranaka Joda dia nahita ny Andriamanitra Joda izay Andriamanitra ivavahantsika mandraka ankehitriny amin'ny alalan'ny Naomi sy ny ankonany. Rehefa tonga izany rehetrarehetra izany, tonga ny fandaharan'Andriamanitra maty ny vadin'ny Naomi, 10 taona taty aoriana maty daholo ny vadin'izy roa vavy ireo dia ny vadin'ny Rota sy Orpa. Rehefa maty amin'izay ireo dia zany ny fomba tamin'izany. Afaka miverina manambady ianao, afaka manohy ny fiainanao ianao, afaka manao izay tianao atao ianao hoe. Ary izay ny fahendrenao izay hoe mandeha any mody any amin'ny firenenareo zany hoe maniraka mihitsy hoe andana miverina any Moab ianareo. Any avy any ny avianareo ndana fa anynareo mahita fiainana. Samy mitomany daholo satria nafantatra fa ny Andriamanitra Naomi n'Andriamanitra mahery. Tomany, isaraka zany, isaraka. Tomany ny an-dranomaso. Ny anankiray ny Orpa nanoroka ny Naomi dia lasa. Nanoroka dia lasa. Niverina ny Moab. Fa Rota kosa tsy nanaiky mihitsy. Tsy nanaiky mihitsy. Zany ny tenin'ny soratra masina hoe fa Rota kosa nifikotra tamin'ny andro. Nifikotra. Io le mifikotra io mihitsy zany ny anisan'ny teny anankiray izay entina hampaherezana antsika. Nifikotra satria nahafantatra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony dia Naomi. Manahoana zasy ianao? Zany mifikotra zany no hainareo ohatra ny ahoana no mifikotra? Mba ilay fisary an-tsaina. Mifikotra aminazo anankiray tsy avelako. Zany ny atao hoe mifikotra. Ary raha azo alaina sara raha dia tahaka ny zavatra anankiroa asiana lakôly. Tsisy zavatra mampisaraka azy tsony. Zany ny atao hoe mifikotra. Io ny teny Jesosy ampaherezana antsika androany. Tena mifikotra aminy ve tsika? Jereo daholo ny momba antsika. Tena mifikotra ve tsika amin'ny Jesosy? Dia samy miteny daholo raha manontany zao paster hoe tena mifikotra ve ianao rahalahy? Eny paster, mifikotra ve ianao raha? Eny paster. Fa neny Rota dia jereo tsara ny fomba mifikirany tamin'Andriamanitra. Ahoana ozy izy? Eo ambanimbany eo izy miteny. Zay aleanao dia aleako. Zay itoeranao dia itoerako. Zany ny atao hoe mifikotra. Matetika tsika ry havana Jesosy mo fitiavana dia izy no mifikotra. Hoentintsika any amin'izay tiantsika izy dia eny any izy manaraka. Rehefa tsy mety aminy dia miandry anao ery lavidavitra ery izy. Fa androany ianao mihitsy mba mifikira aminy. Raha iso ny fiainako Jesosy aho. Te hifikotra aminao aho Jesosy aho. Te hoe ho anao milanao aho. Izay itoeranao ny itoerako. Tsy vitantsika izany e. Fa ny fanirian'ny fonao mihitsy ny tena tiany. Androany ianao namba miteny tonga eto Jesosy aho. Te hifikotra aminao aho. Te hamiainanao aho Jesosy aho. Fa fantatro ny fitiavanao aho. Fantatro ny fitahianao aho. Na dia mafy ara ny fiainako.
fantatro zany Jesosy. Zay firenenao no fireneko, zay Andriamanitra no Andriamanitra. Zay any ampitan-dranomasina any, sahirana tokoa. Tsy mba firenena makasitraka an' Jesosy angeny any. Firenena manao zay fomba rehetra, tsy fikiranao amin'Andriamanitra, ataony daholo ny fomba rehetra. Fa zay ny ao am-ponay. Ianao Jesosy nitondranay aty, ianao no fikirinay. Zay, ianao no Andriamanitray Jesosy. Zay ny ao am-po zay foana ny tiany Jesosy ny fotsika ny tena itiany. Ho amin'ny mandrakariva. Ary rehefa ijery amin'izay tsika ny fiainana andavanandro tsika, dia jereo tsara nge amin'ilay 2:40 izy milaza hoe fa hoy rota, aza manery andao anao sy ala amin'ny fanarahana anao. Io ny tena problemtsika. Aza manery iala sy andao anao. Iza ny manery atsika ka tsy hananantsika firaisana amin' Jesosy? Be deaibe aza miteny fa be deaibe. Fiainana andavanandro manery atsika nge reny. Aza mivavaka ho afandana miasa. Fanerena zasy fanerena. Ny fiainanao ny andavanandronao, ny fitoditodianao manery atsika izany. Tena fanerena mihitsy, tsy mivantana fa ankolaka. Vavabavaka io foana. Tsy hitako akory izay niova taminao. Mbola lenao tamin'ny 10 taona ihany ny hitako izao. Manery nge zany aninona? Andao an' Jesosy, hiala amin' Jesosy. Miasa mandraraha. Manery zany. Tsy hananantsika an'Andriamanitra. Dia inona koa ny manery manaraka? Aiza? Ao a Jerosalema ao ao ny tena ady mafy ao. Vady ny zanaka, mpiray-tam-po. Manery daholo reny. Tsy nenao koa io foana. Inona ary mama fa ohatrany ahoana? Inona ahoana koa zao ataonareo zao Manery anao daholo zany ny zavatra fiainana andavanandro rehetra. Manery anao hiala sy hanalavitra an'Andriamanitra. Mba tadidio foana zany. Zany natonga ny Davida mpanjaka ny teny mihitsy. Ao an-tranon'i Jehovah ny maninona hozy izy? Mahatsara satria ao an-tranon'Andriamanitra izy maninona? Tsisy manery azy mihitsy. Isaraka amin'Andriamanitra. Dia hozy izy nareo ngamba hoe pastera dia ahoana zany? Ho atao am-piangonana foana zany zay. Raha azonao atao dia ataovy. Fa ianao nge tempolin'Andriamanitra any amin'izay alehanao any tsaroa fa tempolin'Andriamanitra sika. Manaraha foana ny dian'i Jesosy. Jereo foana inona ny nataon'i Jesosy. Ary zao fiainana iainantsika izao ry havana dia mitady ny fomba rehetra tokoa Satana hanalavirantsika amin'Andriamanitra. Tena mitady ny fomba rehetra. Tsy makany am-piangonana. Ny any aminay zany misy an'izany Zara raha makany am-piangonana, manokatra internet dia ao ny toriteny. Manokatra internet dia ao ny zavatra rehetra. Tambatambazana ny olona andao hivavaka reto. Fa tsy sitrak'Andriamanitra zany. Ataony fomba rehetra ianao rehefa miasa sabotsy, miasa lahady zany ianao, x2 ny karamanao, x3 ny karamanao. Atao mihitsy ny fomba hanalavirana an' Jesosy ary ny lalàna indrindra ny fehiny firenena dia lalàna izay tsy misy an'Andriamanitra intsony. Sambatra nareo eto Madagasikara. Sambatra tsika mbola mivavaka eto Taninanandrano. Fa mbola afaka manaraka an' Jesosy. Amin'ny fomba an' Jesosy, amin'ny fomba an' Jesosy, amin'ny fanao an' Jesosy. Zany no tena mahavelombolo ny fiainantsika. Zany mabetsaka atsika tahaka izao. Eto am-pamaranana sahady ady te hiteny aminareo hoe jereo tsara ny zavatra nitranga tamin'ny fotoanandro. Naomi,
izay atao hoe rafozany reto vehivavy anankiroa reto a no naresy lahatra azy ka nampitomany azy. Tsy fantany akory nge zany Jesosy zany e. Manana Andriamanitra ianareo, ny Andriamanitra reo ohatra ny ahoana, na dia manambara tahaka ninona raha tsy hainy akory, fa ny toetra n'ilay Naomi, ny fisaina n'ilay Naomi, ny fitondran-tena n'ilay Naomi, zany naresy lahatra azy ka nampifikotra azy, nampifikotra ny Rota. Tsy hiala aminao ahy hoe ho anilanao foana fa raha tsy ho anilanao avery. Inona ny fampaherezanao atsika ao anatin'izany? Mbola iainantsika nge zany teny zany. Zasy ianao zany, mba meteza ho Naomi, andresy lahatra ny manodidina anao, fa velona ny Jesosy tsika. Ary io tsy mila zany manko ny problemtsika indraindray. Nisy asa anankiray tany ampitan-dranomasina mifona aminareo amin'ny resaka an'izany. Rehefa natao ny asa dia tonga dia hozy izy mpiandro hoe raha vo tsy manao piomana ianao tsy sitrana mihitsy. Le olona tsy malala an' Jesosy, tsy mahafantatra hoe Jesosy io ngeka manasitrany, tsy mahafantatra hoe zao nge ny fanarahana an' Jesosy. Ny antso izy pastera, tena zany tokoa ve? Ampafantaro aloha Jesosy, toroio Jesosy amin'ny fihetsika, toroio Jesosy amin'ny fiteny, ambarao fa Jesosy manasitrana. Tandremo sao diso lalana, tandremo sao diso lalana fa Jesosy tsy niteny mihitsy. Ampanakarena anareo tsy nanao an'izany izy, anasitrana anareo amin'ny aretinareo rehetra. Zany ny tenin'i Jesosy, ary anome fiadanana ho anareo. Aza hovaina mihitsy ny fomba fiasan'i Jesosy, fa torio amin'ny fahamarinana izy. Ataovy zany ho atsika. Ary misaotra n'Andriamanitra manana ray aman-drenitsika. Mba azonao an-tsaina moa zany atao hoe zaza sary, zaza kamboty, tsisy miteny tsony, tsisy mananatra tsony. Fatry zay elo zay Jesosy nifidy ny ray aman-drenitsika dia dada. Mba ho tarafitsika ohatra ny ahoana, inona ny fomba ny ainany, ahoana ny fomba nataony. Zary havana tena miteny anareo an'izany mihitsy. Sambatritsika FPVM manana ny dada. Mba asitehaka zany e. Fa ny fahasambarana lehibe ambonin'izany, mba ekeo zay teneniny. Tsy miveriny indroa nge iny, tsy miveriny intelo e. Anenenanao iny, fa zay rehetra hafatra nomeny anao avy amin'i Jesosy. Mba ekeo zany, mba ekeo zany. Fa sambatritsika manana an'io. An' Jesosy ny fotoana, an' Jesosy ny fiangonana, fiangonantsika an' Jesosy ty fa tsy atsika mihitsy. Zany averinay foana ny ampitan-dranomasina. Za tsy teny Jesosy raha tsy ianao tsy zany teny fa ianao. Sambatritsika mbola manana ray aman-dreny. Ataovy fifaliana ho anao zany, dia mba hankatoavy tahaka ny Rota, hankatoavy zay rehetra lazainy, dia mifikira amin'ilay Jesosy zay hoentiny eo aminao. Fikiro tany mafy, tany mafy. Mialatsiny amin'ny tenanareo fona dada fa mieritreritra an'izany. Olombelona moa ny tena dia mba mandeha ihany ny fisainany. Hanahoana zay Jesosy raha tsy hotsony dada. Samy mieritreritra an'izany. Fa vao maika lalana ny sarotra, misarotra misarotra. Fa azadino fa i Jesosy io eto. Raha mbola eto dada, eto i Jesosy io. Ary dia mivavaha mafy eto foana io Jesosy io. Mba tsy ho very ny fanantenantsika hatramin'ny farany. Endravana amarana ny toroteny tsy nahateny tsony momba ny fitsanganan'i Jesosy. Fa Jesosy ny teny mihitsy hoe raha ho avy aho ahita finoana vaho. Mba hinonao ve ny zavatra ampitondrain'ny ray aman-dreny? Zay hoentiny aminao isan'andro eto amin'ity toerana ity. Na dia efa reraka raha mitety ny vazatany. Satria matahotra an'Andriamanitra, satria fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra. Zasy ianaoko.
aoka mba ho fitaovanao am-pelatanan'Andriamanitra. Fa raha samy manao ny asa ataony dada daholo sika, manahoana ny fifalian'i Jesosy, tsisy tsony angamba ny teny rehefa farany taona hoe malahelo aho. Fa mba ho faly izy mahitantsika, manompo azy, manao ny asany, satria tiany isika ary tsy foiny isika. Sotra Jesosy. Jangantsika hivavaka hitondra ny tenantsika eo amin'Andriamanitra. Zaho anie Jesosy ka mba maniry, tsy aditry tsony na ikiry, fa iova vokatsy ania, ho sakaizana mandraky izay tory. Zaho anie Jesosy mba diovina ho tepolina. Zaho anie Jesosy ho sakaizana mandraky izay tory. Vavaka isika. Jesosy mangasy asy ny fananay Jesosy, mitoloko ny fonay Jesosy, satria izay fantatrao fa tsy mba mahay mifikotra aminao Jesosy. Avezivezy ny fiainana izay tsy maintsy iainanay nge zany Jesosy. Tsisy hafa miala amin'izany zay, fa ny any angatanao mba mifikira amiko, mba mifikira amiko fa hatramin'izay niarahanareo tamiko ve misy mahaory anareo. Tonga aminay ny teninao Jesosy, nataonay tsinitsinina ianao, tahaka ny filahy tsy mahita, rehefa tsy mahita ininona vao miazakazaka Jesosy. Mamindrafo aminay mamelany eloka. Maditra tahaka ny zanak'Israely daholo eny izay Jesosy. Sofa teo Mosesy ny vavaka ho an'ny zanak'Israely, sofa teo koa dadanay mivavaka ho anay isan'andro. Sotra Jesosy. Impirimpiry izy ny mananatra anay eto, momba ny ova va ny fiainanay Jesosy. Ataony daholo ny fomba rehetra hanatonanay ianao, fa izay mitsy Jesosy ny tsy mahay manatona anao. Miandry ny ampitso lava, mamindrafo aminay Jesosy, mamelany elokay. Tsaroviny indrafonao fa tsisy nanao ny marina ne izay tonga eto ny ray ary, fa noho ny indrafonao dia mba tanterao aminay ny tenina hoe noho ny amin'ny anarako ianao honeniko ny fahatezerako. Jesosy fantatro fa mamindrafo mandrakariva ianao, izany mahatonga anay milatsatra ny maso rehefa mihaona aminao. Izay fitiavanao izay Jesosy, tsy hainay ho valiana akory, tsy hainay ho tanterahana akory Jesosy, nefa dia namindrafo taminay ianao. Sotra Jesosy. Davita mpanjaka ny bitabitaka, nanome voninahitra anao, fanatsiary fa voavelany elony, voasasany fahotany rehetra. Zany izay rehetra manaradianao, ka miaiky ny fadisony rehetra. Anadioana ianao Jesosy. Sotra Jesosy. Dia mba hiteny tahaka ny Davida mpanao salamo izay manao hoe sambatra ny izay voavelany elony, sy voasarona ny fahotany,
sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino n'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona napaka Ponty Pilato, mboana matika nareo, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny avy an'ny aviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manera n'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Natsarova fa tianao Jesosy, tena tianao Jesosy ary tsy mahafoy ianao izy. Anjarantsika kosa ny manolo-teny atolory foana ny tenanao, azadiny mihitsy zany rehefa mivavaka ianao, atoloko anao Jesosy ny tenako rehetra. Ataontsika ny firanantsika fanampiny faharoa. Manolo-tena ho anao aho, fanandreny feonao aho Jesosy, manakoako atao-poko, avy mifikira amiko, zato tenako izay mpania, raiso Jesosy ianao ny tiany. Andininy voalohany ihany, anohy ny sitraka ao amin'izay aho metompoko izao hoe, anao izay tianao a Jesosy mba rehefa tonga ny fotoana hodiko dia hitenenao hoe, ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ny andininy voalohany ihany ataontsika ho fanoloran-tenantsika. Manolo-tena ho anao, fanandreny feo sy antsonao, zato tenako izay mpany, ka raiso tompo raiso ry Jesosy, anohy ny sitraka anao zay tianao, ka ho mpanompo vonona sy saitro, hitory hatrany ilay fitiavanao, ambara-pialam-pofona io Jesosy. Sotra Jesosy, dia ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Dia fanarahabatsika mpianakavy finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsarovy ry havana fa tsy noho ny herin-tenantsika na ny tanjantsika na azahoantsika n'izao alahady andro tsara izao fa noho ny famindram-pon'Andriamanitra. Izany natonga ny reto mpanompon'Andriamanitra ireto nanolotra voninkazo entina hanaingona n'izao alitara masina izao. Miisa 430 izy ireo izay tononona mpanajana Andriamatoa sy Ramatoa isany randriany aina tokony omeny Janahary 13 taona tamin'ny 12 volana avril. Ifaliana Rajoanarivo Rodina Gracia 3 taona tamin'ny 12 volana avril, mangataka fahendrena. Rajoanary Tsiorotsoa Iriko Andrianina 2 taona, Rafanomezantsoa Arniakoraianina 2 taona,
raha zavotsalamaina irintsoa 3 taona tamin'ny fafito ambin'ny folony volana andrianarynony tahiry anniversaire tamin'ny fahen'ny volana avril raha anjanirina roa masongony aina anniversaire tamin'ny fafalo ambin'ny folony volana avril mangataka fahendrena ary ihany koa mangataka azosaina matsilo amin'ny fianarana rakotondramanana vololona rivoanta anniversaire tamin'ny fasivy ambin'ny folo ny volana rakotondrabenja vonitsofara ravelo ary manantsoa mirato 10 taona tamin'ny fasivy ambin'ny folo ny volana avril rakotomanana Félix anniversaire tamin'ny fatimy ambin'ny folo ny volana avril randria tsilofo aina tamin'ny 7 avril raha Eliasina Nokoloina tamin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana avril raha Elinirina Lidi anniversaire tamin'ny 15 avril raha Zafiarson randria manalina Davida 9 taona tamin'ny 4 ambin'ny folo ny volana